Bonjour daholo sika rehetrarehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy anapaka any amintsika tsiraray avy any. Shalom sœur, shalom frère, ny anabavy sy ny anadahy rehetra, anabavy sy ny rahalahy rehetra ao amin'ny tompo dia tonoina amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy mazava ho azy. Ijery loha hevitra anankiray indray sika nio pratika ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia izay hoe fijerevantsika ny sitrapon'Andriamanitra izay dia miainga amin'ny tononkirana mpihira malaza anankitelo izay fantatsika rehetra dia tsy izay izany fa Lolo sy ny tariny ny tarika Mahaleo ary ny tarika Samuela izany, ny mpihira Samuela. Ety am-piandohana dia tiako ny miresaka amintsika manipy afatra amintsika fa hoe tsy tonga ho azy ny laza célébrité amin'ny mpihira hira amin'izao tontolo izao fa matoa misy an'izay succès sy fahombiazana. Ohatra raha mandika zao tsika Lolo sy ny tariny sy ny tarika Mahaleo dia mihitatra mihitsy hatramin'ny faha-efapolo taona, zany hoe génération anankiray mihitsy tena hoe miaiky an'izany lazany tarika Mahaleo zany ary tsy afaka ao ambavan'ny ankizy olobe sy ny tsy olobe ny tononkirany Mahaleo fiainana mihitsy. Dia hoy aho hoe tsy tonga ho azy ny laza sy ny voninahitra azon'ireny mpihira ireny fa nisy déclic tao, nisy fietsehana ara-panahy tao. Dia izay no hitondrako afatra amintsika androany zany. Tiako ihany koa no manipika ety am-piandohana mialohan'ny hitondrako fizarana sy fanazavana zany ao anatin'ny pratika ny tontolon'ny soratra masina dia ny pubatsika zany, ny fampitatsika zava-panahy miainga amin'ny herin'ny filazantsara dia tsy resaka règlement de compte. Tsy hoe misy olana amin'ny dama, amin'ny bekoto, amin'ny Mahaleo, amin'ny Lolo sy ny tariny, tsy resaka règlement de compte na amin'ny Samuela. D'ailleurs Samuela mahafantatra tsara izy, matadidy angambany izy fa izay dia niara-nianatra tao am-piafoloha ary efa nisy fotoana nandalo kely tany amin'ny tranony, tany amin'ny mbola kely izy tamin'izany tao ambadiky Jean-Joseph Rabearvelo, lycée Jean-Joseph Rabearvelo dia tao ambonimbony tao Analakely tao, tsy tononoko plus précisement amin'ny resaka hoe discrétion no tsy tenenako an'izay fa mahafantatra izy. Zany hoe tiako tenena zany dia ny zavatra resahantsika zany dia mijanona fotsiny hoe resaka ara-panahy, resaka fahendrena baiboly, resaka inona ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny tena tiako tsindrina alohan'ny hidirantsika amin'ny fanazavana fa tsy resaka règlement de compte na hoe tsy fitiavantsika andreo tarika ireo. Vavaka isika mankasitraka Jesosy ny fitiavanao fa mbola afaka indray mandinika aloha hevitra nio izay hoe mandinika aloha hevitra izay dia mandinika ny sitraponao. Zay ny tena zava-dehibe Jesosy Kristy miainga amin'ny zava-misy sy mihetsika rehetrarehetra izay ety amin'ny tontolo ara-panahy, ety amin'ity zao tontolo zao ity, ety amin'ity tany fandalovana ity, anovozanay expérience sy afahanay mandray décision sahady hoe hakany amin'iza moa izahay. Dia efa izay foana no logo, izay foana no titre, ary tsy titre ihany fa fiainana napetraka ao taty am-ponay hoe tsy mankany amin'izy zay, tsy hoany amin'izy zay Jesosy Kristy fa ianao no manana ny teny fiainana. Dia anio zay tompo andinika sy izary indray loha hevitra anankiray afahanay mamantatra ny fisianay, ny position anay manoloana n'izay tombavaka nambaranay zay hoe ianao ny teny fiainana dia aiza ho aiza ny anjara toeranay manoloana an'izay. Dia mangataka betsaka ny osotrao zay efa teo foana nanomba anay tamin'ny fotoana rehetra sy niara-dalana taminay ihany koa tamin'ny zavatra rehetra ny sahanay sy ny sinary. Misy fotoana zay tsy consciente amin'izany fa ianao no monsieur révélé ao anatin'ireny ary miimposer ny fahefanao mietsika ianao dia miteraka fahatsiarovan-tena ao anay zay ao anatin'ny tsy fahatsapatenanay
ka mahatonga anay a hitototoa aminao foana ary mandray lesona expérience izay ny zava-dehibe ary izao ny fotoana tompo atao anatin'ity fizarana ity anao ny aja sy ny dera ny voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy no tompo-kasehan'ny vavaka. Alleloia. Eny ary tompo koa ny loha hevitra zay ho jerentsika ho iaho teo a mamerina manona ny fiadanana amintsika rehetra zay tafiditra dia mikasika mpihira malaza anankitelo. Be da be ny mpihira malaza tsy ho voatanisa eto zany reheto Madagasikara ary samy magnindry ny occasion zany ny fahafahana manindry ahafahan'izy ireo manovo laza ao anatin'izay hoe te alaza zay sy efa malaza zay mitazona an'izay célébrité zay a ny mpihira be da be isan-karazany de ao ny amin'ny alalan'ny fampimehezana, ao amin'ny alalan'ny resaka blague salé, ao ny mifototra fotsiny amin'ny resaka fampandizana fitombenana, amin'ny alalan'ny fihetsiketsehany vatana sy nohatran'izany zany, ao koa ireo mitrandraka mihitsy anatra sy ny zavatra ohatran'izany zay isaorana be da be satria mitaiza ny fiarahamonina ireny rehetrarehetra ireny. Zava-dehibe zany zavatra ambaratsika zany hoe mitaiza ny fiarahamonina ireny rehetra ireny. Dia par rapport amin'izay hoe resaka célébrité izay laza sy réussite zay a eo amin'ny fiainana amin'ny maha olona izay ninina fisehoany hoe fahendrena na amin'ny alalan'ny tononkalo zany na ohatra hoe ratsy zao tena manam-pahendrena mihitsy izy a manoratra tononkalo dia mamangy tena hoe mahatonga olona olombanina fitaizana zay le izy zay sy ny sisa be da be dia isany notsongako manokana be da be io ny mpihira miaina laza sy célébrité réussite fa notsongako manokana i Samuela Lolo sy ny tariny nitarika Lolo sy ny tariny ary nitarika Mahaleo. Notsongaiko manokana satria misy tononkirana izy ireo zay tiako isaritana ny saitsika anairako atsika hoe tsy nalazalaza ho azy ny mpihira anankiray. Zay ny zavatra tsara voarahintsika avy hatrany. Tsy nalazalaza ho azy ny mpihira anankiray fa nisy déclic ho iaho teo. Nisy occasion zany. Nisy porte nisokatra, varavarana nisokatra ary fantatsika tsara fa ny resaka célébrité indrindra aranofo dia tsy Andriamanitra no tsy ao Elohim no mampidina an'izay amin'ny olona anankiray. Surtout hoe lay vokatra mantsy no hitarafatsika azy. Surtout lay olona malaza dia ny tenany, ny anarany, ny momba azy, ny asa tanany, ny asa sorany no misongadina fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Zay aloha de tsara voaray atsika zay. Raha mandinika ny tantaran'ny baibolitsika ohatra hoe ry Samsona rehefa nandray ositra tamin'Andriamanitra izy de tonga nalaza izy teo amin'ny firenena Israel ary no ny ositra voaray ihany dia afaka mamono olona amanjatony amanarivo ny lehilahy arak'izay ositra hery voaray an'izay dia niteraka laza ho azy zay fa izay laza izay ny réussite lay réussite nanana ny Samson nanamatsamahany vavany lioana namono ny fahavalo be da be dia nisy vision an'Andriamanitra tao anatin'izay tamin'ireo firenena mpampahoriny Israel. De izay lay isaritako ny saitsika hoe raha mandingitsika hoe Samuela, mandingitsika Lolo sy ny tariny, mandingitsika hoe Mahaleo sy ny mpihira zay manana ny tanjany sy ny lazany ohatra hoe Big MJ na pejy isan-karazany tsy fantatro ry Tainsmena sy ny sisa rehetra Stéphanie ry Watawatta Mada Yong sasa iza tsy tadidiko de tena malaza manana réussite fa izy amin'ny fietsiny sy ny firany sy ny message alefany zay mitaiza ny fiarahamonina sy ny fiakanjony sy ny fampandihizana ny olona fampidirana ny olona ao anatin'ilay animation fanentanana fitaizana daholo zany
de iny no misongadina fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary iroso amin'ny zavatra ara-panahy sika. Danger be mihitsy satria ilay niteneniko tany am-piandohana hoe déclic dia notsindriko tao anatin'ilay hoe déclic misezirany ireny lay mpihira dia zavatra toy ny hoe opportunité fahazahoana mandranto na hoe fahafahana misambotra ihany koa zay velariny fanahy ary mazava ho azy fa tsy fanahin'Andriamanitra Tsoloa Yahweh Elohim satria tsy resaka vokatry ny fanahy le izy fa mijanona fotsiny hoe fitaizana fiarahamonina ary ny akamarony ara dia mi-influencer ny tanora. Zay ny tena ratsy be zay. Ary raha miresaka an'izay hoe influenceur izay sika dia paka fanahy. Misy esprit de séduction, miséduire. Le hoe miséduire zay de tadidinareo misy balance mihitsy zany. Fa le balance nefa dia raha tena mirosorosy kokoa tsika lalindalina de hoe entre la vie et la mort. Tadidinareo John mpanao batisa rehefa nidénoncer izy any Hérode mpanjaka de voavidy ny lohan'ny John mpanao batisa noho izay dénonciation filazantsara nataony tamin'ny Hérode mpanjaka izay. De influenceur no zavatra ho resahantsika eto. Tsy tapatapaka ho azy ny lohany John mpanao batisa fa nisy influenceur atao andapa. Ary io influenceur io nanana pouvoir be mihitsy. Ary tamin'ny alalan'ny fampandihizana, tamin'ny alalan'ny dia, danse de serpence, fampandihizana fitombenana, izay no nanaovany chantage sy ny influenceny any Hérode mpanjaka hanapahana ny lohan'ny John mpanao batisa. Fa ny tao ambadika izay sonnette izay, tao ambadika izay sarimihetsika izay dia esprit démonie. De izay le déclic. Matoa malaza efapolo taona lolosy ny tariny maleo. Matoa nalaza hatramin'izao tsika miresaka zao Samuel mpihira. Matoa malaza ireo mpihira be da be ireo dia conscient izy na inconscient. Nisy déclic atao dia nisy manipulation an'ny fanahy ratsy nisy pièce no monten'ny démonie tamin'ny fietsehana be da be isan-karazany dia namangy tany amin'ny tontolo tsy hita maso tany tany amin'ny subconscient an'ny mpihira. Ary nanomboka teo inconscient hoy aho na conscient mihitsy lay mpino. Raha miresaka an'izay hoe conscience zay tsika de resaka pacte indray zay. Tena hoe nanolotra ny fanahy mihitsy lay mpino hoe iservirany Satana mivantana na ankolaka. De raha miresaka an'izay hoe pacte izay tsika hoe iservirany Satana de hitatsika Johnny Hallyday fa niresantsika teto zay. Nihirana izy voadoro tena nosoratany Cyprien tao mihitsy ny fanalikanan'i Jesosy Kristy blasphème. Ary tena nisoratany tao andalana mihitsy tsy nivakitsika hatramin'ny farany izy satria tena blasphématoire be mihitsy hoe teraseny mihitsy Jesosy Kristy miteny ratsy mihitsy zany izy de niavoye mihitsy izy tamin'izay hoe nanolotra ny fanahiny. Zay le mivantana izay. Fa ny sujet antsika eto dia raha hoy teo hoe mivantana ankolaka, misy déclic, misy esprit ambadika fanahy ratsy ny monter zavatra. Manino tsika no miteny an'izany, manino tsika no miaborder mandroso an'izany fake zany. De andao tsika hijery tononkira andreo mpihira anankitelo reo ho vakitsika misesy. Atomboka tsika amin'ny hiran'ny lolosy ny tariny lay izy.
Tsy tongatonga ho azy hoy aho ny laza sy ny célébrité andro mpihira rehetrarehetra ireo. Alleloia. Tsy tongatonga ho azy hoy aho ny laza sy ny célébrité andreo mpihira rehetrarehetra ireo. Andehitsika hijery mpihira anankiray Lolo sy ny tariny anomboantsika azy. Nanoratra hira tahaka an'izao Lolo sy ny tariny. Dimbaka avy any Nazareta hoy izy. Zany hoe ny inspiration tonga tao aminy zany dia au lieu izy hoe hilaza iza ilay avy any Nazareta, mpamonjy Yeshua Hamasia Jesosy Kristy, ilay voaositra, nanolotra ny ainy amonjy izao tontolo zao, amonjy asanao fanekena zay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no manana ny fiainana mandrakizay. De fantatsika rehetra ny asa nataon'i Jesosy Kristy selon la Bible zay efa dradradraritsika isan'andro eto. Foana sy efa fiainatsika. De Lolo sy ny tariny kosa eto amin'ny alalan'ny tononkirany de mitraité azy hoe dimbaka avy any Nazareta. Zany hoe jiolaam-boto. Ny ainga tamin'izay dia nalaza be mihitsy Lolo sy ny tariny. Vakitsika le hira. Efa maty ange ozy izy ny ao an-tanàna malaza. Ary ambony ary to misy feon-gitara. Milaza ny any ambony izy zany eo. Fa ao ony misy tovolahy lava volo sy volom-bava ka mihirahira mafy hoe mifankatiava fazamiady, mifankatiava fazamiady. Fa ny tranon'ny Ilery. Imagineo am'izany lay fomba anambaran'ilay mpihira an Jesosy Kristy. Ny traitement zareo zany manambara ny Jesosy Kristy. Tsy mba mikatona intsony, lanitra zany resahany eto. Fa misokatra foana ka midikiditra nge izay akamany any ny tsy akamany any fa tsy mba matory ono ange ny tao an-tanàna malaza fa vahoaka maro anisare ny hiranira mafy hoe mifankatiava fazamiady, mifankatiava fazamiady. Fa noho ny ariva be tonga namangy anazy zandary sy ny basy. Ny tantara indray izy lay tao amin'ny zaridaina tsy samborana an Jesosy Kristy. Fa ilay ranamana ny tory ny tsy fiteny ozy. Aminy zany ny tory ny tsy fiteny, tsy tokony ho ambara zany ny bonne nouvelle, tsy tokony ho ambara ny zava-miafy natao an-danitra tao. Ora nefa Andriamanitra tsy toa mihitsy no nandray décision tamin'ny tenany amin'ny mahatsotoa azy. Nanome atsika ny zanany lay tokana ho famonjenantsika, fa tsy tokony ho nambara izay. Hoy Lolo sy ny tariny, tsy tokony ho filaza izay, fa tokony zany ity hirany ity no dradradradraina sy ho embavany olona. D'ailleurs efa tanteraka tamin'ny génération fandimby ary efa hirahiran'ny mpihira azy. Ny tena tao amin'ny tsy fahalalana dia ny hira ihany koa. Ity hirany Lolo sy ny tariny ity. Fa noho ny ariva be tonga namangy azy zandary sy ny basy, fa lay ranamana ny toriny tsy fiteny, hoy isika teo, hoy ny hirany. Ny teny ny tsy fitory, fa noho ny izy lasana nandeha, nanafatrafatra hoe izao ka mbola hiverina eto ange ka mifankatiava fazamiady. Somary mélangeny kely amina argument lay tena fanambaran'i Jesosy Kristy hoe fitiavana le izy, fa ny tena tsindriny lay message hoe dimbaka avy any Nazareta, ny tsy fitory sy ny sisa rehetra zay dinio manokana ary mivavay ianao ahafahanao mandray inspiration ny fahendrena avy any ambony hoe tahaky ny ahoana marina no lay fanamalamba-raka tiany mpihira asongadina atao anatin'ilay hira. Na izao na ianao hoy izy am'izay eo amin'ny refrain, za aloha tsisany dia samy miandry an'ilay dimbaka avy any Nazareta hoy izy. Zay le traitement. Fa ny antsika ny andrasantsika dia Jesosy Kristy ho avy amin'ny voninahiny efa nazavaintsika teto nisy fotoantsika nanazavan'izay passage zay, enlèvement avy amin'ny voninahiny Jesosy Kristy ny mpapakatra sy ny ampakarina. De ilay dimbaka avy any Nazareta io ozy izy Jesosy Kristy zay traiteny eto namadika ny rano ho lasa pi. Ny rano haitsika tsara ny vitalité ny rano
mirégénéré mamelona fa selon la Bible Jesosy Kristy taokana fampakaram-bady namadika ny rano ho divay fa izy ndray eto mitraité zany hoe lay asan Jesosy Kristy mihitsy zany lay hasiny lay divinité alay fisaratsaina am'lay hira ambarany lolosin'ny tariny eto hoe tahaka ny ahoana ny traitement famadihana an'izay divinité an'Andriamanitra tsy toy izay par rapport amin'ny fanambarany lolosin'ny tariny atao anatin'ny hira. Tena tsara revy ane izy, lasa revy zany le izy. Eo ambony de misy resaka hoe tapamofo kely nataony monjy be, grave zany nataony monjy be. Zany monjy be zany. Grave, sœur, frère. Tena tsara revy ane izy ozy izy ry zareo am'izay zay foana le refrain hoe tena tsara revy ane izy, tena tsara revy ane izy. Avelako ianao sœur sy frère handinika an'le tononkira ny fomba fitreten'ny izao tontolo zao ny mpamonjitsika Jesosy Kristy dimbaka avy any Nazareta ho ilolosin'ny tariny. Tsery tononkira anankiray indray tsika maleo. Ny tononkira maleo ho jerentsika ataon'io dia lay hoe amin'ny anaran'ny ray. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen, amen ozy maleo. Aleonay ozy izy misotro toaka gasy toy izay amaky baiboly, amadika taratasy. Aleonay misotro toaka gasy toy izay amaky baiboly hamadika taratasy dia anao hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tena tsindriny maleo hoe tony soano hoe aleonay misotro toaka gasy toy izay amadika baiboly, amadika taratasy toy izay iantso hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen, amen. Maro mantsy ireo mpiatsara velatsy de mitovy amin'ilay esprit séduction milaza zavatra tsara zany. Fa ao anatin'izay mélangena am'le hoe zavatra tena tiano tsindrina de lay blasphème atao anatin'ilay hira hoe aleonay hitsy toy izay ray sy zanaka sy ny fanahy masina. Maro mantsy ozy izy ireo mpiatsara velatsy, oui, tena maro zany. Mampiseho lamaody ny tena atondia. Maro mantsy ireo mpiatsara velatsy ny ampiseho lamaody ny tena atondia de mamody manao hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Maro n'izay zavatra lazainy maleo zay fa izay le nilazaiko teo hoe malin satana. Fetsiny devoly. Ary manindry zavatra ohatran'ireny izy afahany misaisira, zay le makafana ny conscience anao. Afahany makafana anao dia am'izay toy ny hoe izy ny détendeur na vérité. Manindry izy zany eo. De mihira n'ilay hira ianao, mihira de makafy anao de farany anao de ozy anao ihany koa hoe aleonay marina mampandihy fitombena na aleonay marina mangalatra voamaso, aleonay marina mamoaka volamena toy izay anao hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Aleonay marina sy ny sisa be da be. Aleonay mihira hirany maleo Samuela maleo toy izay mihira hira fiderana. Anao hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Aleonay vavaka tena malagasy toy izay ny vavaky ny vazaha be tay-parasy ozy. Ao anatin'ny blasphème sy ny zavatra resantsika daholo zany. De ny tononkira farany ho jerentsika de ny any Samuela. Tena ampiandohana isika de ny teny hoe tsy tonga ho azy ny célébrité andreo artista ireo fa nisy déclic hoy isika. Eny tompoko tena nisy déclic. Ary zany ny antony laza sy célébrité andreo artista rehetrarehetra ireo réussite andreo artista rehetrarehetra ireo.
tadidinareo ny témoignage-ny dama hoe à l'époque tamin'ny année 72 mbola mpianatra ny pire atao mitarika maleo dia nandeha tamin'ny faritry Marovoay de nifanena tamin'ny olobe anankiray Iadamalandy. Iadamalandy dia mpandala ny fombandrazana mamioditra teo amin'ny fiarahamonina tao amin'ny commune ny district ny Fokotany. Izay no vanginy reto mpianatra maleo tamin'izany vanim-potoana ireo. Dia ny antom-patongavana izy ireo tao amin'ilay toerana dia nangata tsodrano tamin'ny Iadamalandy. Fa izay le hoe mangata tsodrano izay. Tsika ara-panany zavatra resahantsika, tsy miresaka fiainan'olona isika. Fa tsika mandalina ifotony ny baiboly araky ny hoe atreto ny azo ambara sy azo tenenina fa mbola misy lalina afaka mangin'Andriamanitra antsika ambony ny fanambarantsika eto. Izay le hoe nandray tsodrano tamin'ny olobe, fa ilay olobe olona ara-panahy tahaka ny ahoana ny position an'ilay olona ny tsodrano anao. Tadidinareo lay nisy zaza norarany mpianatra dia hozy Jesosy Kristy hoe avelao ny zaza nantona fahazararana fa antoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nandray azy Jesosy Kristy ary nitsodrano azy. Zay le hoe tsodrano zay dia toy ny hoe maleova malasana manomboka eto dia tsofina rano ianao hamakivaky ny fiainana mandrakizay handeha amin'ny lalan'ny filazaon-tsara. Zay le izy zay. Fa isika zany raha mandinika nefa hoe nandray tsodrano ny maleo tarika maleo tamin'ny Iadamalandy spirituellement hoe manahoana izy alainy tsodrano, ahoana ny relation any Iadamalandy tamin'Andriamanitra tsotoa. Dia resaka dia fanompo-tsampy ny sampy dia zay rehetra ivelan'ny baiboly. Andriamanitra dia minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa amin'izao fotoana izao kosa dia mandidy ny olona rehetra ibebaka. Na dia nisy fahendrena raha tao anatin'ireny hoe nampirindra ny fiarahamonina tainombo mivadika tsy misy mangalatra. Na dia nisy fahendrena raha hoy isika tao anatin'ireny tainombo mivadika tsy misy mangalatra sy ny ohatran'izany dia tsy misy famonjena satria tsy misy Jesosy Kristy ao amin'ny Iadamalandy, tsy misy Jesosy Kristy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Zay ny tena tiana ampitaina amintsika. Dia zay lay déclic ohatrohatran'izay lay déclic resahantsika. Za tsy fantatro hoe nanao pacte ve dama sy nitarika maleo sy reto ohatra raisintsika reto sy ireo pira be da be malaza ireo. Azy sy ny tompo zay samy mamaly any am-pony any avy any any tsiraray. Raha ohatra izy mampandihy fitombenana sy maka danseuse na danseur mpampandihy fitombenana na tsy fitombenana, misy pacte avy ao anatin'izay mamaly sika hoe inona ny but amin'ilay mampandihy fitombenana. Sitrapon'Andriamanitra ve? Volonté divine ve? Mamaly isika rehetrarehetra. Ary na dia mbola mihirahira an'Andriamanitra raha izy. Ohatra hoe Rijara Solondray be nihiry izy teo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina na any Antsonjombe na tsy any Antsonjombe. Dia tapitapika eo izy maminany hoe ianao dia tany an-danitra Jesosy Kristy. Mbola mipetraka koa ny discernement hoe misy pacte ve sa tsy misy pacte ao anatin'izany esprit manahoana ilay mampiaina. Zany ny zavatra zaraintsika izany. Zany ny zavatra anairako anao sy hitondrantsika fampisainana sy fieritreretana rehefa mizara soratra masina isika fa tsy dia hoe faly mitanisa toko sy andininy be fotsiny teolojia be fotsiny satria zany rehetrarehetra izany dia mijanona fahalalana mampieboebo sy fahalalana mahatonga discussion sy kultura be fotsiny. Fa lay expérience mihitsy lay fahatsapana mihitsy zany ny tena hoe miroso sœur sy frère amin'izay expérience izay dia fantaro miainga amin'izany ny resaka sitrapon'Andriamanitra ny famantarana ifotony an'izay resaka expérience izay dia misy fanahy mihetsika ao anatin'izay fanan'Andriamanitra tsotoa. Zay no mba partageko aminao ahafahanao manana anjara toerana amin'ny vie éternelle. Tsy avy hatrany dia manana anjara toerana ianao fa izany no lalana ahafahanao mahita ny mainty sy ny fotsy amin'ny resaka soratra masina. Vakitsika le hiran'ny Samuela. Haitsika rehetra tia tiavina
tiavina ho izy zay tianao ny toavina. Lay tononkira no toavina, lay zavatra songadina ao anatin'lay tononkira nomena titra hoe tiavina no toavina fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Tezitra be tamin'ny mamandria ho izy fa izy angamba efa lasa-dala. Lay sariko teo andofandrinandriny soloiny soratra hoe arovy ao tompo. Zay ny natezitra ny Samuela ato anatin'lay tononkira dia lay angam-panahy zany no misexprimer dia lasa tononkira zay vakitsika tononkira ny Samuela eto. Ireo boky feno taratasy tsy ambaratelontsika ireny ozy izy efa nafony sy nosoloina. Baiboly be da be, tezitra de tezitra Samuela. Samoatsy ianao varina any an-danitra any, tezitra Samuela. Hanadino ahy eto an-tany. Makamamy lay fiainana célébrité ny fiainana eto an-tany zany i Samuela. Ka tezitra izy fa voakitikitika izay fankamamizany sy fitiavana zay position an'izay. Fa misafidiana aminay rola. Lay rola tondrony eto Jehova sa izaho izy izy. Be da be sika niran'izany. Na ny tena koa efa niran'izany tao anatin'ny tsy fahafantarana. Fireo mivavaka any ambonireo reo ozy izy sahirana ara-miaina. Isika zany amin'ny torony soratra masina, isika manambara ny volonté divine, isika izay milaza ny fahatsaràn'Andriamanitra, mitémoigner an Jesosy Kristy, isika zany sahirana ara-miaina. Fizao kosa eto an-tany ao anatin'ny fahatezerana izy lay eto an-tany miaina an'izao fiainana izao tontolo izao tsy ampijaly anao izany ao izy izy amalifaly anao hatrany. Lay tambo-piangonana fanaovantsika rendez-vous taloha efa nasian'ny pasteur soratra hoe tsy azo jorojoroana eto indreto rery havako fa nosariako singa brika anankiroa anaovantsika izany souvenir ny lasa tsy mba hangina. Tiavina ao, tiavina zay tianao ny toavina. Amara-paranasy tsika. Hoy aty ny ampiandohana hoe tsy tonga ho azy sœur, frère ny célébrité an'ny mpihira Samuela, Lolo sy ny tariny mahaleo fa nisy déclic tao nisy asa ny fanahy tao mety conscient izy mety tsy conscient izy. Ny fanontaniana mipetraka de hoe blasphème ve nataondreo mpihira ny sariantsika ireo. Lay blasphème tsy voatery fitenenana ihany fa na ny fihetsika sy ny zavatra ohatran'izany ary dia fa possible blasphème rehefa miteny-dratsy ny fanahy masina isika. De avelako ianao no hamaly hoe blasphème ve sa tsy blasphème ny an'ny maleo, ny an'ny Samuela, ny an'ny Lolo sy ny tariny sy ny mpihira rehetra izay afaka anampitsika an'izany. Fa ny Baiboly dia mazava ny soratra masina. Matthieu 12:1-3. Ary noho izany hoy Jesosy Kristy dia lazaiko aminareo hoe hazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenany ratsy samy hafa rehetra, fa tsy hazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenany ratsy ny fanahy masina. Izao no Matthieu 7:7 rehefa nanao azy Jesosy Kristy nanao blasphème ny fariseo. Ohatrany ahoana moa ty resaka blasphème ity? Ty resaka blasphème ity raha vakitsika ny Hebreo 9:4. Raha vakitsika hoy ao ny Hebreo 9:4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izay efa noazavaina indray mandeha sady dia efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy, nefa ny emotra dia tsy azo avoizina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Izay Hebreo
toko fahenina andininy faefatra sy fahadimy zay a dia atsiarovako a ny tantarany Ananiasy Safira niara-nanandrana lay fanomezana tavy any an-danitra niaraka tamin'ny mpianatra ny apôstôly izy dia ny teny ratsy ny fanamasina nandainga tamin'ny fanamasina izy a dia niendrika blasfématoire zay dia maty teo ny eo a ny mpianatra i Ananiasy sy Safira izany izy mivady sy ny mpandainga rehetra. Atsiarovako ny Saoly mpanjaka ihany koa rehefa nandainga tamin'ny Samoela mpaminany izy ary rehefa nisy ny ordre izay men'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'ny Samoela mpaminany tamin'ny alalan'ny vision tamin'ny alalan'ny fahitana dia tsy nanao antsakany sy andavany ho tsy misy tomika ny amin'izay autorité nandrahan'Andriamanitra tsotoa any Saoly izay i Saoly mpanjaka dia izay lay hetsika tsy voatery fitenenana ho eo fa fietsehana blasphème tamin'Andriamanitra tsotoa ihany koa zay satria Saoly mpanjaka dia efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra araka ity Hébreu toko fahenina andininy faefatra sy fahadimy ny vakitsika teo ity fa par rapport amin'ilay Matthieu toko faharoa folo andininy faraika amby telopolo samy mamaly any am-potsika any hoe blasphème ve ny tononkirany Samuel ny tononkirany Lolo sy ny Tara ny tononkirany Maleo sy ny fihetsika ataon'ireo artista be da be isan-karazany sy ny olon-tsotra be da be izay tsy akatsika ohatra fa ny akatsika ohatra sy lesona eto dia Samuela Lolo sy ny Tariny ary Maleo. Mbola fotoana zao afaka mibebaka isika Andriamanitra dia minitsy mijery ny andro tsy fahalalana ankehitriny kosa izy mandidy any olona rehetra hibebaka mampita hafatra amin'ny Lolo sy ny Tariny mibeba raha misy ny fotoana dia hira fidirana amin'izay rahalahy iraina mampita hafatra amin'ny Damasy Bekoto sy Isavelona miray iran'i Jesosy Kristy amin'izay ndao hideran'Andriamanitra mampita hafatra amin'ny rahalahy Samuela niara-nianatritsika dia raha Andriamanitra tsotoa omeo an'Andriamanitra amin'izay ny talenta mibeba rahalahy aok'izay ny fisitrahana sy célébrité amin'izao tontolo zao mampita hafatra amintsika rehetra mibeba manomboka any amin'ny filoham-pirenena isika vahoaka madinika tianao Jesosy Kristy mirary soa antsika rehetra veloma tompoko ny tenako zao ihany koa dia efa niaina zavatra maro izay nanomboako an Jesosy Kristy nandrabirabiko azy sy nanaratsiko azy fifanipepahako avokoa zany tia atsika mamindra fo amintsika be fiantra izy mbola misy ny fotoana ampisaintsainantsika izay zavatra nozaraintsika tamin'ny alalan'ny fakana ohatra averiko indray fa tsy règlement de compte na problème personnel amin'ny Samuela sy Damasy Bekoto Lolo sy ny Tariny sy ny mpira hafa izay voatonona anarana fa par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana veloma tompoko mirary soa antsika rehetra